ravina malalo amin'ny tompo napakaompotsika ny fiadanan'i Kristy. Amin'ity andro alakamisy 20 aogositra dia ny Filipianina toko voalohany 1:20 no anjara mofinaina ho antsika. Milohan'izany hivavaka isika. Misaotranao dia misaotranao izay raha eo fa tsy mitsahatra ny miteny aminay ianao satria Andriamanitra velona. Ho fifaliana ho anay ny mandeha ny teninao satria ny teninao mafy ainanao anay hatrany ary mampandrosanay amin'ny fahalalana tsaranao mina mampitombo ny finoanay. Dia omeny ny teninao indray izay tompo dia tsahoana indray fa ny teninao dia tonga nofo ka niarany nonona taminay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ilay tianay. Amen. Ny Filipianina toko voalohany 1:1-10 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity 20 aogositra 2022 amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly sy Timotia mpanompon'i Kristy Jesosy mamango ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy mba mitandrina sy ny diakona izay any Filipi ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovaka anareo manakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo ka mangataka amin'ny fifaliana no ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka manakakikiny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no tanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany satria efa mbia atao apoky ianareo fa mpiomina ny fahasoavana ananako ianareo rehetra na amin'ny fifatorako na amin'ny fahamaliko hahafatsiny filazantsara sy ny fampianarako hamafirina azy. Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manina anareo rehetra indrina aho amin'ny famindrapon'i Kristy Jesosy. Ary izao no ankatahako dia mbola hitomony fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra mba hamantaranareo izay tsara indrindra mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Nay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity Paoly dia feno fisaorana an'Andriamanitra izy satria ny kristianina tany Filipi dia hatramin'ny voalohany dia nirasaina ho fampandrosoana ny filazantsara hatramin'ny voalohany ka mandraka ankekiny dia nirasaina tamin'ny fampandrosoana ny finoana ny filazantsara. Izany no tena asa tsara mila asehontsika mino nirasaina manao izay hampandrosotra ny finoana ny filazantsara. Nga zany ihany fa reto kristianina tany Filipi reto koa dia nitombo fitiavana tombo tamin'ny fahalalana tsara ary ambon'izany rehetrarehetra izany izy dia ny zavatra tsara indrindra dia izy feno fahadivam-po sy tsy manatsiny. Paoly apôstôly dia samy teny mihitsy hoe mba hamantarana anareo izay tsara indrindra mba ho madio am-po sy tsy hanatsiny hatramin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny lanitra. Izany havana no tokony hifampivavahantsika sy hifampiraritsika isan'andro anandro mba samy ho madio am-po sy tsy manatsiny avokoa isika rehetra hatramin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny lanitra. Ahoana no hatanterahana izany? Tsotra no fahatanterahana izany ny havana. Miteza zasy ianao hifampivavaka, miteza zasy ianao hifamana heloka, miteza zasy ianao hifanohana tsy hifampandrosotra amin'ny asa tsara sy ny fitiavana. Fa raha izany nataonao dia masina sady tsy misy tsiny ianao ary madio am-po hatramin'ny andro fiavian'i Kristy eny amin'ny lanitra. Koa natren'izany misy manana alahelo any namana dia mifamilà heloka. Raha misy zavatra tsy mahafaka ny namana ampio izy mba ho afaka ary hanana vokatry ny fahamarinana. Ahoana natanterantsika amin'izany? Mila mifampahery sy mifanalatra amin'ny salamo sy firana sy ny tombon-kiram-panahy hozy izy ny soratra masina ary mila fanohana sy mifampitarika ho amin'ny tsaratsara. Dia mba ataoko sy ataonao anie izany
mila manomboka amin'nisy atokantrano sy anivon'ny mpiara-monina sy amin'ny sehatra rehetra mpiray fiangonana mpiray sambana ny fanoana sy ny fanampy ma samy io madio-po sy tsy manatsiny manakariva indrindra ambara-piavan'i Kristy eny ambony lanitra fa zany ny zavatra tsara indrindra. Deo amiko sy aminao anie zany ambara-piavan'i Kristy tokoa eny amin'ny lanitra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy sitraka ao zay raha maloto fo. Satria raha maloto fo zay dia mivokatra zany lasa manao asa ratsy zay ary mahavita zavatra tsy mifanaraka ny sitraponao. Ahoana nefa nananay fo madio sy masina ary tsy manatsiny? Okanao Jesosy hanadio ny fonay manakariva. Okanao hiasa ao am-ponay tsirairay avy ka nongotra sy anjery ary andrava zay rehetra tsy akasitranao fa mboly kosa sy anongona zay tianao tanterana omponay tsirairay avy ambara-piavinao eny amin'ny lanitra. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe nanay zay ny an-danitra masina ny naranao mitondra ny fanjakanao atao anay sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra ny anona sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay zay nomboka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao amin'ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zotsodrano zay tononona amin'ny ray zanak'arafana masina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana izany. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasinareo mba ho tanteraka ka hokarovany avokoa ny anareo sy ny tenanareo ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy amintsika matoky izay nianatra anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.